Rafitra efa lany andro no ampiasaina eo amin'ny tafika malagasy amin'izao fotoan'izao. Hatramin'ny fanjanantany mantsy ny rafitra misy azy ireo ankehitriny. Tsy maintsy isy araka izany ny fanovana rafitra eo anivon'ity départementa ity mba ahafahana mampandry fahalemana any Madagasikara. Fitaovana erom-pelantianantsika zao tia dia ny fisiany rindra safatsoroa ho an'ny sehatry ny fandriam-pahalemana dia azotsika itsofohana io anovana n'le rafitra. Fanovana ny rafitra ihany koa dia azo tanterahana ao anatin'ny filan-kevitra ambony ny fiarovam-pirenena izay efa manana ny sekretera maharitra ny fiarovana sy ny filaminam-pirenena. Dia izay no tokony hipetrahan'ny fitokisan'ny pirenena malagasy. Marina fa hoe tsy ho vitandray andro fa ho tsapatsika zany fa hisy ny fiovana atopato satria dia efa miasa ireo ataoko hoe androm-panjakana ireo ary efa miditra lalina amin'izay famalina ny etahitan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanovana ny rafitra dia ny famenoana maramila an'ireo toerana izay tsisy na polisy pirenena na gendarmerie pirenena na tafika malagasy nerana Madagasikara. Mazava ny tanjony dia ny anaparitahana ny mpitandro ny filaminany any amin'ireo faritra misy an'ny Balalabe mandry, amongorana ny mpanao ratsy izay hita fa mandreraka ny fiainam-bahoaka ankehitriny. Ny iainan'ny vahoaka malagasy ampilaminana ny tanjony mba ahafahan'izy ireo manao ny tetikasa ampandrosoana ny Madagasikara.